Mbola eo amin'izay kluban'ny Tana Akademia izay ihany fa ho an'ny sikajy latsaky ny 17 taona kosa dia mbola hiatrika lalao iraisam-pirenena ihany koa izy ireo rososona be izao any Frantsa any Toulouse ny fananana voalohany izay andraisan'izy ireo anjara ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana May ary herinandro aoriana dia hiatrika ny tournoi international ny Ponterie indray izy ireo ny alakamisy izao ihany koa no anainga ny azo any Frantsa ny délégation ny U17 ao amin'ny sekoly ny baolina kitra Tana Akademia. Ny fananana iraisam-pirenena ihany koa ny sokajy latsaky ny 17 taona ho an'ny sekoly ny baolina kitra Tana Akademia any Toulouse izy ireo no hiatrika ny fananana voalohany ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Ny tapany faharoa dia ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana May dia ao amin'ny tournoi international ny Ponterie indray izy ireo no andray anjara amin'izany fananana izany. Vonina ihany koa ny mpilalao araka ny fanazavan'ny mpanazatra. Ny paikady moa zany dia amin'ny hafainganan'ny lalao izay zany hitako hoe tombony amin'ny club malagasy hatramin'izay fa ny teknika efa mipetraka efa samy manana ny azy ny tanjaka koa indrindra dia eo amin'izay hafainganan'ny lalao zay zany no somary amafisina amin'izao point fara manomy izao point farany izao zany zay. Ireo mpilalao manao ahoana ny fahitanao azy hoe ara-tsaina ara-batana amin'ny hoe tsy malagasy tsony ny lalaovana manomboka eto fa vahiny indray. Eo amin'izay indray fa misy maromaro ihany ireo no efa nanao ny lalao iraisam-pirenena fa ao koa nefa n'izay vao sambany dia ampitsahivina andro zareo fotsiny hoe efa zany adversaire fa tsy gasy apetraka ny saina hatrany am-boalohany concentration manomboka match alefa moral mandresy foana ny tanjona ohatrany hoe compétition ihany io fa ny olona fotsiny no samy hafa hoe any ivelantsika amin'ny lalao any tanin'olona dia apetraka amin'izay foana zany ny sain'ny ankizy fa mino fa raha ny zavatra efa naomana hatramin'izay ahita vokatra tsika. Ho an'ny mpikarakara kosa dia azo lazaina fa efa vonina hatrany amin'ny 520 isanjato ny fanomanana saingy ireo fandanina ampitsopitsony madinidinika sisa ny mbola tadiavana ireo malala-tanana mba anoana azy ireo amin'ity fananana ity. Voninahitra Madagasikara no arovan'izy ireo fa tsy ny kluban'ny Tana Akademia intsony rehefa miatrika fifaninanana lehibe toy izao any ivelany any. Ny fanomanana aloha dia efa nanomboka elaela marina fa hoe fivoahana voalohany ty dia efa nisy ezaka lehibe zany nataon'ny club hoe andeha hivoaka ny ivelany dia izay no efa nanomanana hatramin'ny ela. Inona ny tena tanjonareo amin'ny Tana Akademia mahatonga anareo hoe andeha hiatrika lalao any ivelany? Ny tanjon'ny Tana Akademia zany dia ampiseho ireo fahaizan'ireo zaza malagasy ireo hoe manan-talenta ny zaza malagasy. Aiza ho aiza raha no eto manina satria fivoahana ny ivelany zany somary endrakenjana ihany. Ny etomanana aloha dia tena mbola marefo dia marefo dia marina fa teo ny ezaka nataon'ireo ray aman-dreny dia isaorana anazy be tabe nefa na dia izany ary mbola be zavatra tsy ampy ka mangataka an'ireo malala-tanana zany mba hitodika amin'ny ankizy madinika ohatr'izao fa izao no avy ny baolina kitra malagasy. Araka izany dia mamitodika amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena any sekolin'ny baolina kitra Tana Akademia mba anoana azy ireo amin'izao diany any Frantsa izao. Ireto avy ireo mpilalao ao amin'ny U17 ho an'ny Tana Akademia. Jonathan, poste 10. Niance, aile droite. Mick, défenseur central. Milado, défense à gauche. Chur, latéral à droite. Lopez, aile à gauche. Anand, poste 10. Sous poste aile à gauche. Défense à gauche. Barack, poste 6.